Poa basy teny ampitatafika Jiolahy no lavon'ny balan'ny polisy ka nipitsipitsy mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrela mo isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tena ko androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raha tsy fandripahalemana ao andrenivohitra ao no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto sprinter iray izay nitondra olona 2020 nivadika teny amin'ny RN6 iny anatin'ny fokotany maro taolana commune Anivran Nord district Antsinana ny sabotsy lasa teo tao anatin'ny fiolahana no niseho ny loza 7 naratra ka 2 amin'ireo no voa mafy loza famovizana hatrany teny milalam-pirenena fahefatriny izay fiara nitondra mpandeha 20 hatrany teo antany malalaka Antanimbary district Mevatanana iny mpandeha 2 no maty teo no eo iray kosa no namoiny ainy no tonga tany amin'ny hopitaly ilay zazavavikely 3 taona monja no tao anatiny izay namony ainy izay 10 naratra ka anisan'izany ny mpamily avy any ambositra iazony mahajanga io sprinter io toerana somary fiolahana kely no nisehony loza raha ny filazany manam-pahefana dia tsy fitandremana sy fandehanana mafy no nampiala lalana ity fiara ity nivadika tany anaty hantsana ny amin'ny ankaviany ilay fiara tany amin'ny 30 metatra mialan'ny lalana Voatifitra ao anatin'izay hatrany camion iray izay nitondra vary sy voanjo dia 20 kitapo no nivarina tany anaty hantsana ny sabotsy lasa teo tany mora farara commune Mangataboangy district ny Ambato-Finandrahana iny namoiny ihany ny mpamily sy ny mpanampy azy mbola maizina tamin'ny fotoana io ny lalana malama ary ny hisatra tsy nahazo araky ny fanazavana hatrany ry mpamily mitandrema ihany rehefa mandeha fa nohony tsy fitandremanareo kely ao anatin'ny minitra vitsy dia mety hiteradoza ho anareo sy mety hampididoza ho an'ny hafa ihany koa ka aleo mitandrina toy izay mitsabo ary ny fandehanana mafy dia tsy dia vendondra raha loatra amin'ity resaka setrasetra amin'ny fandehanana ity fiara roa indray no nifandona teny amin'ny Chaine ankehitriny jirama Antsirabe tamin'iny herinandro iny olona mpivarotra ronono soja amoron-dalana no voavoakany ihany koa ka namoiny ainy ho ireo nahita maso nalefa any amin'ny hopitaly kosa ireo naratra tao anatin'ilay fiara mena izay nifandona tamin'ny fiara anankiray fotsifotsy ity marary voavy nivoaka ny hopitaly izay ny erandoza indray fiara iray avinaka marary nivoaka ny hopitaly tao Ambatoroka no nivarina teny antevanankazo tokana Ambandia alohan'ny BNI minitra vitsy ny alany tany amin'ny hopitaly olona 5 no tao anatiny ary tsy misy nahina ny ain'izy ireo fa ny fiara no simba tao anatiny ity loza mifamovizana ity eo amin'ny resaka tsy fandripahalemana indray lehilahy iray no namoiny ainy tamin'iny andro ny afako mahaliany sahabony tamin'ny 2 ora maraina tany hoany tany ankarina fokotany Tsangandrano Ambato-Finandrahana tany raha ny filazam-baovao avy any an-toerana dia ny hoe teo ampamakina trano izy sy ny namany no ren'ny tompotrano raha namohy varavarankely indrindra izy ireo no nitsenay ny tompotrano tamina lefony voatsatoka teo amin'ny frifa ny havanana ny iray andeha hanao amboletra hiditra varavarankely ihany koa ny namany ka novelesi ny tompotrano tamina baramina teo amin'ny tratrany niverin-dalana ity farany ka nitifitra tamina basy calibre 12 aveo vokany nefa ilay namany efa voatsindrana lefina indray no voa tamin'izay tifitra izay nataony izay mbola niezaka niarina hanavo tena ity voa mafy ity saingy teo lolo teo nitolefika sy namoiny ainy nanokatra famotorana ny mpitandro filaminana any an-toerana any mba hafantarana ilay namany amin'ity resaka vakitrano sy von'olona ity midika izany fa maty teo amperinasa nohony izay fanaovana asa ratsy zay ilay namany anankiray izay nandehanany bala tamina tifitra izay nataony namany ity raha toa ka nikasa hitifitra ny tompotrano ilay namany tamin'izay basy izay moa ilay hoe ela nytonatonanana ka tojy masonangatra ela nangalarana ka izao maty amperinasa izao amin'izay halatra efa mahazatra izay ao anatiny izay resaka tsy fandripahalemana izay poa basy teny ampitatafika tamin'iny herinandro iny
ka Jiolahy roa no lavon'ny bala. Loharan'baovao no amarinina azo avy amin'ny olon-tsotra no nahafantarana fa misy andian Jiolahy izay mitampiadina miodiody manao fanafiana teny amin'ny faritra manodidina ny Nosy ampitatafika feno rivo ary Taosiny. Tsy fantatra mazava araka izany ny toerana izay ho tafihin'izy ireo ka niroso avy hatrany tamin'ny fanarahan-dia ny zandary. Nisy tamin'ireo Jiolahy no azo sambobelona nandritra izay ka nivaky avy hatrany ny toerana hihaonan'izy ireo mialohana natanterahana ny fanafiana izay teny ambojana-masoandro Taosimo no natratrarana anireo farana. Tonga teny amin'ny toerana voalaza nefa dia raikitra avy hatrany ny fifanjevona sy ny fifampitifirana ka lavo tamin'izany ny Jiolahy izay misy roa. Basipolita iray, basilava iray, sabatra misy roa, baramina sy barapensy no tratra teny amin'ireo andian Jiolahy ireo. Mbola mitohy ny fikarohana ireo mikambana hafa ao anatin'ity tambazotran Jiolahy ity. Isorana trany ny mpanome ango-baovao ho an'ireo mpitandro filaminana mba ahafahana mamongotra hatramin'ny fakany ireto andian'olona izay tena mitambatra ao anatin'ny tambazotran Jiolahy manao fanafiana etseroa ka mampiorohoro sy mampijaly ny vahoaka eny amin'ny manodidina iny. Midika izany fa tena mahamay ny tanàna ka melimelo hatrany ianareo izay mipetraka amin'ireo toerana izay voalaza ireo fa eny amin'ireo toerana ireo no tena matetika ahitana an'izay fanafiana mitampiadiana etseroa izay. Na amin'ny andro alina io na amin'ny andro atoandro dia matetika foana isika mandrefa misy olona norobain'olona ary misy olona idiran'olona ankeriny na ao an-trano na any anatin'ny fiara taxi be izay mampitohy an'ireo faritra voalaza ireo. Ary hita taratra ihany koa fa tena miezaka manao aintso zavatra ny mpitandro filaminana mba hamongorana an'ireo olon-dratsy sy ireo Jiolahy izay manao an'izay asa ratsin'izy ireo izay etseroa fa manano sarotra ny fihezana azy ireo zato isanjato no ireo tambazotran Jiolahy izay mitombo isan'andro amin'izay fanaovan'izy ireo asa ratsin'izy ireo izay. Ka raha ohatra ka misy olona mampiahiahy anao na ihany koa mandre tranga izay mampiahiahy na misy tranga izay voatsikaritra anao dia ampandreneso avy hatrany ny mpitandro filaminana mba hierovanao ny ainao sy ny manodidina anao ary ihany koa mba hierovana amin'izay mety ho fanafiana mitampiadiana etsero izay mba tsy hamozana ny ain'olona na ihany koa mba tsy havery ny fananan'olona. Izay no masaka azonarosy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsara voatrany ny abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia miratsoa.